tendren'ny filoha Philbert Tsiranana ho commandeny gendarmerie Pyrénées ny 2 avril 2025. À ce jour, où le commandement de la gendarmerie nationale passe au colonel Retimanov, je vais dire ici solennellement. Andraikitra izay nosahaniny tampamendrehana. Fotoana lasa zay raha niarananao match voalohany teo Mahamasina ny gendarmerie sy taktika malagasy dia niarahany be sy ny marina hita fa nahataretra tao amin'ny gendarmerie tamin'izany fotoana zany dia mbola avion amin'ireo mpanolotaina Frantsay Belgique. Amin'izao fotoan'izao kosa dia ny fitondrana atao hoe commandement direct dia malagasy dolidolo eram-paritany rehetrarehetra fa fitsikely fotsiny sisa mbola misy an'izy ireo ary miasa mafy tokoa ny gendarmerie tamin'izany ireo gendarme tamin'ny nanaovana izay ananan'ny firenena malagasy gendarme avy amin'ny Pyrénées. Ny 2,7 ministry ny ati-tany ny 2 janoary 3,7 no nahazo ny grade colonely 10 febroary 5,7 nandray ny fahefana feno nomeny ny general Ramanatsoa herinandro ihany nefa no nitantanan'ny firenena dia lavony ny bala ny fahavalo pirenena ny tenany. Tetsy Ambojatovo ambony raha azo ny trano tetsy Anjoy tetsy akazo tokana ambony kolonely Ratsimandrava no nisy mitifitra dia hoarantsika ny manodidina an'izay hoentiny zaniny arivo malala ihany. Alarobia 10 febroary 5,7 natolotry ny general Ramanatsoa ny colonel Richard Ratsimandrava ny fahefana feno hitondra ny tasy ny fanjakana no raisiny tamin'ny mpany etretena izany. Siamboapidiamo general satria mitady olona mba andraikitra izao fotoan-tsarotra tiavy ny firenena izao. Feto antsakany sy andavany izao fahefana tena tolotra izao. Koa fisaorana natolotranao amin'ireo tsodrano sy firarin-tso nataonao hoay sy ho an'ny gouvernementa rivotra. Saingy ny talata 2 febroary 5,7 tokony ho tamin'ny 9 alina rehefa avy nitarika ny filan-kevitry ny gouvernementa ny colonely tamin'izay ka hiazo ny trano fonena ny tetsy Anjoy dia maty novonoiny ny fahavalo pirenena tetsy Ambojatovo ambony. Raha nitarika ny fivorin'n'nitra tao mihitsy izy herivan'ny talata taraka ny folo volana andehan'ny ny trano olona dia misy olona maromaro avy amin'ny GNP nitifitra azy teo Ambojatovo. Vao 4 taona monja izy maloka ny malagasy ny saona ny firenena ny tomany ny vahoaka malagasy teto amin'ny toby Ratsimandrava no niandrasana ny nofo mangatsikany teto ihany koa no nanatanterahana ny fitompo-vavahana lehibe nanaovan'ny vahoaka malagasy veloma farany ilay mahery fony.
ny malagasy ray manontolo no ontsa tamin'izany fotoana izany ary mbola fery anatin'ny malagasy hatramin'izao moa iny raha iny tetsy amin'ny simetera tetsy anjanahary moa no nametrahana inofo mangatsika ny tombokola colonel Richard Ratsimandrava tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 5 dia nafindra tany an-tanindrazany tao Ambatomalaza Ambomalaza ny taolambalony andeha ho arahantsika ny manodidina an'izay zanina rehefa malala ihany. Roapolo taona lasa izay 570 570 rehefa nalevina teto amin'ny fasambahiny teto Anjanahary ny nofo mangatsika ny colonel Richard Ratsimandrava dia nofongarina ary eoentina afindra eny amin'ny fasandrazany ny Ambomalaza. Misy ny fanompoam-pivavahana fohy no tanterahana teto notarihan'ny pasteur Daniel Albert, ny toriny tenin'Andriamanitra kosa ny cardinal Gaëtan Razavindratandra. Misy moa ny fanomezam-boninahitra farany nataony ireo indray ny hira taminy. Forlaniny ny vahoaka teto Anjanahary na dia teo aza ny fikasana mon'ny anarany tao amponin'ny vahoaka malagasy dia tomefy olona teto amin'ny fasambahiny Anjanahary niatrika sy nanome voninahitra ny fotoana namindrana ny taolambalony. Tamin'ny rahaorany sasany no nanainga teto ny taolambalony ary tamin'ny 3 ora latsaka 10 minitra no tonga teto Ambomalaza Ambatomalaza. Mbola nisy ny fotoam-pivavahana no tanterahana no tarihan'ny pasteur Daniel Albert teto. Mbola olona maro be ihany koa no efa tomefy ny andry ny fahatongavan'ny taolambalony teto an-toerana. Misy ny tenany filoham-pirenena kosa Norbert Lala Ratsirahonana izay milaza fa tanteraka ny fianakaviana ny teny nomeny dia ny famindrana ny taolambalony colonel Richard Ratsimandrava an-tanindrazana. 20 taona tiorina mbola vita ve ny marina ho ny fanontaniana napetrany aoka ny hoavy no anambara izany. Nafindra niaraka tamin'ny teto moa ny rainy sy ny rahalahiny anankiroa. Trano mampatsia fa ny colonel Richard Ratsimandrava no tompoky hevitra tamin'ny lafiny hoe fokony olona zay izany ny sotoavina malagasy ministry ny alaolana izy tamin'ny fotoanandro ary dia nisy mihitsy aza ny fandarana tao amin'ny radio Madagasikara tamin'izany fotoana izany isaky ny tamin'ny ray ora sasany tolakandro vatoeka no anaran'izany ny resahana manokana ny alaolana ny resahana ihany koa sy nanasongadinany ny hoe fokony olona andrasana ny amin'ity grand dossier ny vamarina momba an'izany fa isan'ny olomanga ny firenena manana ny maizy azy ihany koa ny rain'ny fahaleovan-tena Philibert Tsiranana. Efa narahantsika teto ny fanadidina momba azy nataony namana fitsoa Andriamaservelo sy ambintsoa Andriamaservelo izay nandidy tongotra lavitra tokoa tany antoerana tany misy ny fankalazana manokana an'izany rain'ny fahaleovan-tena izany miaraka amin'ny 15 taona ny fahaleovan-tena amin'ity taona ity. Andeha ho arahantsika indray amin'izao alina izao ny amin'ny toerana ny avian'ny Philibert Tsiranana, fitsoa Andriamaservelo sy ambintsoa. Lehibe tampokondreny ny Philibert Tsiranana izany hoe ny reniny nagnabe azy teto Ambarikorano distrikan'ny Mandritsara no nipetrahan'izy mianaka. Teto amin'ity toerana ity no nisy ny tanàna tamin'izany sengy ny akaran-dranobe ka izao izy nafindra amin'ny toerana misy azy ankehitriny izao. Le tanàna Ambarikorano diran-drano tamin'ny 59 ny kofa reny ny diran-drano aviko izy abitany eky nandeha tamin'ny Ambarikorano ty nanombotra jiaby nanombotra zahay teto. Fony kely dia ny mamory omby miaraka amin'ny rahalany ny tian'ny Philibert Tsiranana ary mbola nitsarovany hatrany izany taty afara rehefa izy mamangy ny tanàna ny fahazazany. Araka ny nambaran'olobe tamin'ny andro nahaterana dia nampianarin'ny reniny tokoa i Tsiranana. Nianta taratasy izy teo zisy tany Tsirabe efa gedagedy izy angala fagnadigna nalainy zokiny tany adrano tany i Zamansamo teoky izy nangala fagnadigna tagna lalavo nahafaka abitany izy voalohany nampianariny tany Tsirabe ny centre ta avy avy mbola mamangy zahay teo Ambarikorano miala nampiany tatavo izy mipina tamboaboa avy tamboaboa izy mipina tanjamandira avy tanjamandira eky izy nalefa fianarana anazy eky jusque Pôzanga jusque Tananarivo tariko izy avy any vakansy izy mbola mandeha amin'ny Ambarikorano eky fony
bokeo mbola namagna mandeha mamory eo ambokeo tia niagnatra itsiragnana ary nampitainy tamin'ny zaza malagasy izany finiavana izany tao Antsirabe centre ao mandry tsara no nampianarany voalohany avy eo tao Amboaboa mbola ao mandry tsara ihany ary tany Anjiamangiry ny distrika n'Antsohihy nampitombena ny anarany mihitsy aza ity